mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alahady ity misaotra an'Andriamanitra isika fa meny anandro avao indray nirina dia ahafahantsika mahita ny heriny ny fahagagana izay asehony eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaksika. Ianay tsara indresan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Saotranao izahay fa mbola tombontsoa lehibe indray no ananay miaraka aminao eto anio, fa dia raisinay fifaliana zany, raisinay ho tombontsoa ihany koa satria avy aminao ny fiainanay, avy aminao ihany koa ny faharitanay, avy aminao ny zavatsoa rehetra ary indrindra ny fahamarinana. Metezanao hiasa eo anivonay tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ny sehatra ny sehoan'ny fiaonana, ny sehatra ny fehoan'ny fiaonana. Jaona 4 nodinitsika, saiko ianao hamaky izany ao amin'ny toerana misy anao ao. Hitan'ireo fariseo manko fa nanao batisa betsaka no an'izay nataon'ny Jaona mpanao batisa mpianatry Jesosy. Mety hiteraka fifandonana eo amin'ireo mpanaradian'i Jaona sy ny mpanaradian'i Jesosy izany. Sary-piaro tamin'ny hajan'ny mpampianatra azy sy ny toerana nisy azy ireo mpianatry Jaona. Nahavariana ny valitenin'i Jaona izay nilazany fa izy tsy maintsy mihena fa i Jesosy kosa tsy maintsy mitombo. Azo heverina fa mba hisorohana ihany koa ny fifandonana no nialan'i Jesosy tao Jodia ka nakanisany tany Galilea. I Samaria no lalana mahitsy indrindra mampitohan'ireo toerana roa ireo kanefa tsy tao ihany ny lalana azo aleha. Nanaraka ny lalana manodidina ny Jiosy anankiray izay mahafatrapo ka niatsinanana tany andafin'ny Jordana. Nanana iraka izay tsy maintsy nitotosana tao Samaria nefa Jesosy. Teo akaikin'ny Sekema ny fatsakan'i Jakoba ary Isakara izay toerana ny havian'ilay vehivavy indray dia tany amin'ny eo amin'ny 1 kilometatra sasany ny ala teo eo. Nipetraka teo anilan'ny fatsakan'i Jesosy fa ireo mpianany kosa nandeha nitady hanina tany an-tanàna. Tsy afaka naka-rano nangatsiatsika tao amin'ny lavaka fatsakana izy. Rehefa tonga mba haka rano ilay vehivavy dia nangataka rano taminy izy mba hosotrony. Mahagaga ny fahitana ihany koa ny Nikodimosy, mpanapaka anankiray teo amin'ny Jiosy sady rabo napietry ny tenany ka nanantona an'i Jesosy. Tamin'ny alina izy nanantony azy mba tsy hisy ahita. Ny Jaona 4 kosa dia manambara fa niafina tamin'ny andro atoandro ilay vehivavy. Azo heverina fa nanao an'izay tsy fankahitana tamin'ireo vehivavy hafa tonga mba hatsaka ao amin'ny maraina na amin'ny hariva izy, dia ny fotoana izay mampangatsiaka kokoa ny andro. Nahoana ary ity vehivavy ity no nandeha lalan-davitra tahaka an'izany mba hatsaka, ary koa amin'ny atoandro be mitatao vovonana izay mampafana aok'izany ny andro. Ninonina antony nanaovana an'izany dia nanova ny fiainany ny niaonany tamin'i Jesosy. Inona ary no toe-javatra tatao aorianan'izay nampitahaina tamin'ny vehivavy Samaritana anankiray izay ratsy lava ny mpianatry Jiosy anankiray. Fa samy hafana manao ahoana re izany ao anatin'izany tontolo-kevitra izany nefa no isehoan'ny fiaonana anankiray izay miavaka tokoa. Andriamanitra dia tsy mijery tokoa ny fahotantsika, ny zavatra natao, ny zavatra mampitsoakintsika mitoe-javatra anankiray fa dia ny hamonjy antsika no izay no misy angoavana ataony
ary ny hamonjy antsika hiala amin'ny fahotana tsy ho very. Izany no sitrapon'Andriamanitra amintsika. Oakany isika hatsiaro an'iza mandrakariva ka raha efa nandray an'i Jesosy ianao aoka izany hanavao mandrakariva amin'ny fanoloran-tentsika isan'andro. Raha mbola tsy nandray azy ianao dia aokany io Nikodemosy kely ianao amin'ny fiarahamonina ka hiaraka amin'i Jesosy anontany azy, handalina azy mba ahafahanao mandray ihany koa ilay fahasoavana. Amen. Ianay tsara ny Jesu-Danitra mbola misaotra anao zay amin'izany tenao zany dia mangataka aminao zay Tompo ny mba hanananay fo mendrika ny amin'ny andraisana anao, hanananay fanoloran-tena mahatoky ihany koa ka andehanao ampitiavana tsy angata-potoana na angata-kandro fa androany ianio ihany dia voazonay ny fanoloran-tenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.